Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny antoko malagasy miaramianga Ajo Andriana Narvela any Eropa nitsidika ny antenimera flamand any Bruxelles ny tenany. Lafiny maro ny ompahan'ny fitsidiana. Fiara-piambin'ny filoha avy nanatitra azy teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Amborovy no nifoaka bus iray tao Mahajanga. Vokany olona 5 no naratra mafy. Nisangisangy ireo fiara ireo raha ny fanazavan'ireo nanatry maso. Misy 3 ankehitriny ny olona voatazon'ny mpitandron'ny filaminana tao rin'ny trangana fitsaram-bahoaka na hafatesana polisy roa tao Befandriana Avaratra. Anisan'ireo voasambotra ny ben'ny tanàna sy ny lefitrany. Nanamafy ireo mponina fa tsy anaiky ny nandorona ny tanànan'izy ireo. Toerana ivondronan'ny taranak'ireo miaramila malagasy maty anady nandritra ny ady lehibe ny Office national malagasy des anciens combattants et victimes de guerre et Tsasamanitra. Ny mahakasika izay indray ny entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao. Maresaka iraisam-pirenena dia roa taona taty aorianany namonona Boris Nemtsov, mpanohitra fanta-daza any Russie. Mbola tsy fantatra hatreto ny antony namonoana azy. Ny alady teo, olona narivo no nilahatra nanome voninahitra azy. Ny andinindireo arahanao afaka fotoana fohy. Tompoko vavy miarapa manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra, indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FMA Toamasina, DSTV Antsiranana ary ny TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao dia nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriana Narvela any Eropa nitsidika ny antenimera flamand tany Bruxelles ny tenany. Lafiny maro moa no nompahan'ny fitsidiana. Fanadidiny Boazy Razanatsoa. Manohy ny fitsidiana ataony any Eropa ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriana Narvela. Farany teo nitsidika ny antenimera flamand tany Bruxelles ny tenany. Noraisan'ny filoha lefitry ny antenimera Peter Van Rompuy, zanaky ny filoha voalohan'ny filan-kevitra Européenne Herman Van Rompuy sy Jean-Jacques Laes tany antoerana ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga. Nandritra io fitsidiana io, lafiny telo miavaka tsara no nondresahany. Ny voalohany, ny fanatanterahana ny asan'ny olom-boafidy eny anivon'ny antenimera. Ny faharoa, ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny antoko CD&V na Christen Democratische and Vlaams, izay antoko politika manana olom-boafidy any antoerana sy miezaka mandrakariva ny manakaiky ny vahoaka amin'ny fomba fiasa rehetra. Ary farany, ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Belgique sy Madagasikara. Mitohatra ny fitsidiana ataon'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriana Narvela any Eropa. Raha tsy ahivana, nandray anjara tamin'ny conférence internationale sur l'Afrique natao tany Frantsa ny tenany ary nahazo ny mari-pahaizana doctorat honoris causa avy amin'ny école de commerce tao Lyon. Ny vahiny tao amin'ny radiotik be ihany koa ny tenany nahafahany namela belatra ho an'ny malagasy monina sy miasa any Frantsa, ny toedra ara politika, toe-karena ary sosialy eto Madagasikara. Nitsidika ny radio 2 tao Limbourg, Belgique ihany koa i Ajo Andriana Narvela amin'ny mahafiloha tale général azy ny Kolo TV FM niaraka tamin'ny tale général Midja Randria Tsarafara.
Fiara-piambin'ny filoha avy nanatitra azy teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Amborovia no nifoaka bus iray tao Mahajanga vokany. Olona 5 no naratra mafy tamin'izany. Nisangisangy ireo fiara ireo no nahatonga ny loza raha ny fanazavan'ireo izay nanatry maso tany an-toerana. Zora Kotondrina. Nisangisangy ireto mpiambina ny filoham-pirenena rehefa avy nanatitra azy teny amin'ny seranam-piaramanidina Amborovia ny atoandro ny alatsinainy teo. Raha ny fitataran'ireo nanatry maso dia nandeha mafy no sady nanao aloha sy aoriana ireto fiara tsy mataho-dalana nentin'ireo mpiambina ny filohan'ny repoblika ireto. Sendra niala ny fiara namany teo aloha ity fiara iray ity no tsy nanam-pony zava-nitranga teo alohany. Fiara fitateram-bahoaka nefa no nitsehana azy teo izay ampidina mpandeha ka tany ilay fiara tsy mataho-dalana nentin'ireo mpiambina no nifatratra ary nofohany avy hatrany. Niala lavitra ny toby fiantsonana ity fiara fitateram-bahoaka ity vokatry ny tosika nazo azy. Latsaka teo anelanelan'ireo fiara roa nifandona ilay mpamily mpanampy ity zotra faraka amby folo ity noho ny fifandonana nazo. Raha nitatitra, ireo nanatry maso hatrany dia olona 5 no naratra tamin'ity lozan-tranga ity. 3 tamin'ireo mpiambina ny filoha no naratra ary ny iray mpamily mpanampy ary ny iray hafa mpandeha tao anatin'ilay fiara fitateram-bahoaka. Potika tanteraka ny fiara tsy mataho-dalana ny aran-doza. Nentina niakatra teny amin'ny hopitaly Androva avy hatrany ireo olona 5 naratra vokatra izay lozan-tranga izay. Raha ny fitataran'ireo olona hatrany dia mamy ireo mpiambina nitondra ity fiara ity ary tsy nahatandrina tena ka izao nandratra olona izao. Nandritra ny lozan-tranga nefa dia tonga teny an-toerana ny mpanao gazety rehetra nanangona sy nijery ny zava-misy ary naka ny sary. Raha nahita ireo mpanao gazety naka sary anefa ny naman'ireo mpiambina ny filoha ireo dia nanerin'ny mpanao gazety hamafa ny sary azo tao anatin'ny fakan-tsary satria dia tsy azo avoaka ny vaovao mikasika ity lozam-pifamoivoizana nataon'izy ireo ity. Midika ve izany fa rehefa ny ekipan'ny fiadidinan'ny repoblika no manao ny tsy mety dia tsy azo avoaka izany. Nirahina nefa ny mpanao gazety rehetra teny an-toerana fa hiaraka hamoaka ity tranga niseho tamin'ny lozam-pifamoivoizana nataon'ireo mpiambina ny filoham-pirenena ity. Tsy mahagaga ny fanampenam-bava ataon'ny fitondrana ny mpanao gazety taoriany ny fandaniana lalàna fehserasera. Tsy dia mahazaka ny filazana ny marina ny mpitondra ka ny fandrarana ny mpanao gazety tsy teny sisa no vahaolana hitan'izy ireo. Tsy mahasakana ny mpanao gazety tsy ilaza ny marina nefa nitsindra azo lena atao azy ireo ka zava-misy mandalo no mitranga dia tsy maintsy ampahafantarina ny rehetra. Tamin'ny 12 volana febroary farany teo no nivoaka teo amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny didy fampiarana lalàna entina ananganana ny chaîne spéciale iadina amin'ny fanondranana antsokosoko ny andramena sy ny voamboana. Fanadidina avy hatrany. Anamarika ny fivoarana eo amin'ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny andramena sy ny voamboana ny fampiarana ity lalàna 512 tsipika aotraina amby 50 ity. Lalàna izay entitra indrindra amin'ireo sazy tokony ampiarina amin'ireo izay mbola miroso amin'izay fanondranana antsokosoko ny azo sarobidy avy eto Madagasikara izay. Mazava ny eo amin'ny lohateny fahatelo amin'ity lalàna ity momba ireo sazy ireo. Ao amin'ny andininy faha-70 voasazy gadra sy asa an-terivozona 10 taona ary andola mandy manomboka amin'ny 50 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ho an'ireo izay niroso na nikasany hanapaka andramena na voamboana. Ao amin'ny andininy faha-70 kosa 20 taona tranomaizina sy asa terivozona miampy lamandy 100 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary ho an'ireo izay nitrandraka na nikasa hitrandraka, mitatitra tsokosoko, mitahiry tsy misy fahazon-dalana, nivarotra na nividy andramena na voamboana, ho an'ireo izay mandray anjara na mivantana na ankolaka amin'ny tambajotran'ny fanondranana tsokosoko ny andramena sy ny voamboana. Mizara telo kosa ny mpikambana ao anatin'ity chaîne spéciale miady amin'ny fanondranana tsokosoko ny azo sarobidy ity. Voalohany ny brigade mixte d'enquête et ny fotony izay misy ny officier de police judiciaire, ny agent de police judiciaire, avy amin'ny police pirenena, gendarmerie pirenena ary ny agent forestier. Faharoa kosa ny cour spéciale izay mifototra eto Antananarivo, misy ny parquet, ny chambre d'instruction, ny juridiction de jugement ary ny greffe, ary fahatelo ny commission de gestion des stocks. Raha tsy aivina miankina amin'ny primature ity rafitra vaovao ity, andrasana ny fananganana izany anan-kery sy hanao ny asany araka ny tokony ho izy sy ireo voalazany ity lalàna 512 tsipika aotraina amin'ny 50 ity.
Miisa 13 ankehitriny ireo olona voatazon'ny mpitandron'ny filaminana tao aorian'ny tranga fitsaram-bahoaka nahafatesana pôlisy roa tao Befandriana Avaratra. Anisan'ny voasambotra ny ben'ny tanàna sy ny lefitrany. Manamafy kosa ireo mponina fa tsy anaiky amin'ny nandorona ny tanànan'izy ireo. Fanadadiny mianta Randrianaivo. Saika naneho ny heviny avokoa ny rehetra mahakasika ny raharaha fitsaram-bahoaka ny tranga tany Befandriana Avaratra iny. Nanamafy ny SMM manana sendika ny mpitsara eto Madagasikara fa ny pôlisy no ambadiky ny fandoroana ny tanàna tamin'ny fotoana io. Pôlisy avy amin'ny FIPA kosa no nanao ny fisamborana ireo fokon'olona raha ny fanazavana. Anjato maro ankehitriny no tsy manan-kelofana ny antoerana taorian'io doro tanàna tranga izay nahamaizana tokantrano manodidina ny 727 isa io. Laza ny tsy anaiky ireo mponina ny antoerana manoloan'ny tiraraha ity. Ny atao mponina manoloana anazy dia mitory izay tompony andraikitra, indrindra izay naniraka an'ireo, ohatra hoe général Namebeko. Satria manko tsy afaka mitory pôlisy nasional tsika fa olo-mpanjakana izy. Fa izay indray manizingizina hoe hitory le olona Namebeko. Manana fikambanana zany ny zanaky ny Sofia. Dia manana fikambanana manokana koa ny zanaky ny Befandriana. Dia ny fikambanana zanaky ny Befandriana no andray ny tanana anazy. Fanaraha-pahamena vahoaka zao no hiaro le olona voapanga nefa tsy nanao an'le akta. Hatreto araka ny loharam-baovao, miisa 13 no mbola tazomin'ny mpitandron'ny filaminana, anisan'izany ny ben'ny tanàna sy ny lefitry ny ben'ny tanàna ny antoerana. Etsekilan'izay, mila mandray andraikitra faran'izay aingana ny mpitandron'ny filaminana manoloana ny tranga fitsaram-bahoaka Etseroa eto amin'ny firenena araka nambaran'ny SEKES na ny syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur. Raha tsy ahivina, taorian'ny nanambarany teo anivon'ny pôlisy-pirenena fa hisy ny fampianarana ny rehetra ny lalàna hisorohana ny fahabetsan'ny fitsaram-bahoaka noho ny sy ny tranga tany Befandriana Avaratra iny. Ny kolokolo manjaka eto Madagasikara, ny tsy fatokisan'ny ankamaroany malagasy ny fitsarana no anisan'ny mahatonga ny firongatry ny fitsaram-bahoaka. Arak'izany, ezaka azo tsapahin-tanana no nendrasan'ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana, isin'izay fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny olom-pirenena izay. Tokony roso amin'ny fanalana ny tompona andraikitra ny fanjakana taorian'ny tsy nahafehezana ny tranga tany Befandriana Avaratra raha ny fanazavan'ny mpandinika politika toy ny natao tamin'ny mpitantana ny orinasa-mpanjakana Jirama na ny Air Madagasikara. Fanadadiny Mikael Ramarola. Nahabeadevitra ny mpanara-baovao ny fifamafaon'ny vaovao ny ely mikasika ny fandorana tany Befandriana Avaratra ny herinandro lasa teo. Tsy ny mpitandro filaminana velivelo no nandory ny trano tamin'ny fokontany maro tany antoerana fa olona adala raha ny vaovao nampitan'ny ministry ny filaminam-bahoaka. Tsy voafeny raharaha na ny olan'ny fitsaram-bahoaka na ny vidinan'ny mpitandro filaminana tany antoerana izay voalaza fa hanao fanadihadiana. Fa nesorina ny tompona andraikitra voalohany ny tokony natao fa tsy famatsiana lainga amin'ny vahoaka raha ny fanazavan'ny mpandinika politika. Lasa misy fifanoherana anaty zany le endrim-panjakana anankiray izay tokony hoe hiaro sanatry ny vavany hoe nandoro dia zavatra hafa dia tonga indray le fanjakana anampy. Hitanao zany misy fifanoherana be ao anatin'izany ka manoloana zany anjaran'ny tompo ndraiky amin'izay hoe izy amin'reto ny tena tsy manome endrika amin'ny fanjakana ka manala sy manaisotra ny tompona andraikitra amin'ny zavatra ohatrany hoe zany kosa efa manome endrika ratsy ny fanjakana zany mifanohatra tanteraka satria mifanohatra nge zao ny asa ny fanjakana le anankiray nandoro raha hoe zay marina le anankiray amin'ny fanampiana le voadoro nefa samy fanjakana any taloha tsy mety dia anjara fanjakana mihitsy maka fanapahan-kevitra entitra sy maika amin'ny alalan'ny fitiavana marina ka maka fanapahan-kevitra mihitsy dia efa tsy mety kosa zavatra ohatroa. Olana sosialy iray ahitana ny tsy fahafezana ny fitantanana noho ny tranga tany Befandriana Avaratra io raha ny fanadihadiany maro. Tahaka ny fepetra noraisina tamin'ny tompona andraikitra mitantana ny orinasa Jirama taorian'ny olona delestazy. Tokony andraisana fepetra ihany koa ny tompona andraikitra voakasika amin'ity raharaha ity na ny manam-pahefana any antoerana na ny mpitandro filaminana manam-pahefana indrindra ny tompona andraikitra voalohany amin'izany. Andrasana izay ho fepetra ho raisina amin'ity raharaha ity. Amin'ny volana Mars ity no nambaran'ny ministry ny raharaha-mbahiny Atala Beatrice fa hiroso amin'ny fanendrenan'ny masivo any ivelany any ny filoham-pirenena. Efa natao avokoa ireo fomba rehetra ahafahana natanteraka izany raha ny fanazavany. Ary efa nalefa koa any amin'ireo firenena ireo ny anaran'ireo olona izay kasain'ny fitondrana tendrena raha tsy ahivy moa efa taonany maro no nandrasana izao fanendrena masivo vaovao izao.
Ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia manam-pahaizana belge no fantatra fa ho tonga eto amintsika hanampy ny orinasa jirama amin'ny famahana ny olany délestage. Hijery sy hamantatra ireo toerana ahafahana manatanteraka sy mametraka barrage eto amintsika ny tanjony io manam-pahaizana io ary ny banky iraisam-pirenena no naniraka azy amin'izany. Fanadininy Gaëtan Andriatsilavo. Iraky ny banky iraisam-pirenena manam-pahaizana avy any Belzika momba ny centrale hydroélectrique no fantatra fa tonga eto Madagasikara. Avy ao amin'ny Quintaine Gore miorina ny Belzika io manam-pahaizana io ary efa tonga eto amintsika hanao fitsirihana ireo toerana afaka hametrahana barazy na centrale hydroélectrique. Ho fanampiana ny orinasa jirama no tanjona raha ny fanadihadiana natao. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe tsy ampy ve ny manam-pahaizana malagasy misahana ny famokarana herinaratra eto amintsika ka ny vahiny indray no tonga. Inona no antony tsy hakana azy ireo? Ny manam-pahaizana malagasy izay efa mahalala tsara ny olana misy eto amintsika. Malala ihany koa ny toerana rehetra sy ny toetany ary ny tombontsoa mety ho azo raha misy ny tetikasa tsy maintsy ahorina. Efa nisy fanadihadiana natao momba izany teto amintsika ary nandritra izany no nafantarana fa manodidina ny 507 ireo toerana ahafahana mametraka centrale hydraulique raha eto Madagasikara manokana. Afaka mamokatra herinaratra mamaly ny filanimponina hatrany amin'ny 100 na 200 kilometatra manodidina. Isan'ireo fananaovana fanadihadiana saingy mbola tsy nisy tohina treto ny fametrahana centrale hydraulique any Saofika, Ranomafana, Ambodiroka, Volobe. Manampy bebe koa amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika ireo ary mampiena ny fiankinan-doha amin'ny fampiasana groupe avy amin'ireo orinasa tsy miankina izay sady mandany volam-panjakana no tsy mahavaly ny filan'ny mpanjifa. Zava-misy ary efa nampitaraina ny mpikaroka malagasy hatr'izay ny tsy fanomezana lanja azy ireo raha misy ny tranga tahaka izao. Ireo vahiny anefa sady lafo ny karamany no mbola mitady tambiny avy amin'ny fanjakana malagasy ihany koa. Izay ny vahoaka malagasy sy ny taranaka ny aoriana trano no tsy maintsy handoha azy. Vola be tsy toko tsy firoana no lany amin'ny fanampiana ny orinasa jirama. Izao indray manam-pahaizana avy any ivelany no hafarana. Izany hoe ny vahiny hatrano no mena tombony fa ireo malagasy mpiray-tanindrazana natao ambanin-javatra. Miteraka fiakaran'ny vidin'entany eto afovoantany ny faharatsy ny lalana manerana ny nosy. Anisan'izany lalana mampitohana Antananarivo sy Ambatondrazaka. Miteraka tsy fampin'ny vokabary ihany koa moa ny tsy fampin'ny rotsakorana farany teo. Fanadadiny mianta Randrianaevo. Lalana mampitohy any Antananarivo sy Ambatondrazaka, lalana mampitohy any Antananarivo sy Andilamena. Raha toa ka re matetika amin'ny fitaraina ny mpamily mahakasiky ny lalana iny. Amin'izao fotoan'izao miatrika mivantana amin'ny vidin'entana eto an-drenivohitra izany. Antony mitombo ny vola mivoaka amin'ireo mpamily vokatry ny faharatsy ny lalana. Antananarivo Andilamena, Andilamena Antananarivo. Fa dia rehefa miorana ny andro na tsy afaka tsy maintsy manao transportement amin'izay toerana voatr'izay izay. Dia indray misy tomobilina matanjaka na 4x4 na tracteur zany mitondra makany Andilamena. Ohatran'ny anay zany nanaovana ilay transportement frais complet ohatran'ny direct ihany. Dia 100 000 ohatray vao. Mbola tetezana vita fa ny lalana mbola tsy fiovana. Teo ihany teo. Ratsy tena ratsy ny faritra Ambomena sy ery ambany zay zao tena ratsy indrindra. Etsekilan'izay ny hena ihany koa ny vokatra amin'ireo faritra ireo raha nambaran'ny mpamboly anisan'izany ny vokabary. Fiantraikany zany dia tsy misy vokatra ny miakatra. Miatrika ady mafety manomponina indrindra fa ny mpamboly. Ny mpihinana angamba mbola afaka mandeha makary na miala kely ny toerana misy anazy hividy sakafo fa raha ny mpamboly dia efa miatrika an'izay. Dia miatrika an'izay atao hoe mosary. Raha resaka vokabary any faritra Ambatondrazaka zany amin'ny tontolo ity dia ohatran'ny tena faible angamba raha zay filaza anazy. Satria zany zao zany misy zany ny azon'ny rano dia misy ny tsy azon'ny rano koa. Dia zao zany fa miezaka ilay izay mbola mahazo rano ary zany amin'izao miezaka mamboly amin'izao. Ao anatiny mihitsy zany amin'izao fotoana izao nefa hitantsika zany raha par rapport amin'ny fotoana zany efa taraiky. Dia tena hoe faible be ny vokabary ny tena marina. Ny foto-tsakafontsika malagasy moa dia raha malala fa ny vary dia nefa moa tsy afaka namboly zany satria tsy nisy ny orana dia mitsy manantena fa manana ray aman-dreny tsika mpitondra ao
manam-pahendrena dia miandry ny ataony. Ahina hidangana araka izany ny vidim-bary atoato araka amin'ny fanazavana trany. Hatreto aloha nahitana fidina ny vidim-bary eny amin'ny mpamongady. Izany hoe nidina ho 500 ariary ny kilaon'ny vary nojifaina 500 sy 700 ariary teo aloha. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma lasa teo tany Mahajanga ny fitaoam-panjonona Makamba sambombaro amin'ny orinasa samihafa no avy hatrany dia niasa tamin'ny zoma io taona namonjy ny Melaky sy Menabe. Tao ihany koa ny azon'ny faritra avaratry ny Nosy. Nisy ny fizavana ny taratasy fahazahon-dalana n'ireo sambo ahafahana manatanteraka izany. Ilaina ihany koa araka izany ny fiarovana ny Makamba mba tsy oringana sy olany tamingana izy ireny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nanao fanambarana ny sindikan'ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara androany fa tsy misy intsony ny fiara-miombona antoka eo amin'izy ireo sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Antony. Maro ny tsy fanarahan-dalàna ataon'io ministera io ho iatran'izy ireo. Fanadadiny Mikael Ramarola. Mivoana ary tsy mifanaraka tamin'ny fanarahana ny ataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho ny teo anivon'ny Sempama na ny sindikan'ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Maro ny tsindry azo lena miatra amin'ny mpampianatra araka ny fanazavana nataon'izy ireo androany. Ohatra olona vao nahazo numéro matricule no tendrena ho taletsekoly nefa misy olona efa niasa aman-taonany maro 12 taona na mihoatra zao. Vao ososo ny parallélisme difforme zany hoe ohatra anao de service no anafoanana décision na arrêté zay tsy ara-dalàna zany. Tsy fanajana ny teny nomena momba ny safidin'ireo mpampianatra be taona les plus âgés. Tsy misy fijerena manokana ireo 50 taona no mihoatra zay efa niasa 10 taona ny maro tato amin'ny fanabeazam-pirenena. Tsy fanajana ny ampahibe maso sy ny ankariary fa midina ny didy jadona avy any ambony ka tsy misy afaka maneho hevitra intsony. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanosisena ny zon'ny mpampianatra, ny fampidirana mpiasa-panjakana izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy raha ny fanazavana trany na ireo fakan-kevitra natao tamin'ny taona 2014 dia tsy nisy notanterahana. Tsy tompon'andraikitra intsony araka izany ny sindika ireo manoloana ny zava-misy ataon'ny ministera tompon'andraikitra. Tapaka manomboka izao fanambarana izao ny fiaraha-miombona antoka eo amin'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny Sempama. Mijanona ho mpiara-miasa tsotra fotsiny izany zahay roa tonta manomboka izao ka samy manana ny andraikiny. Tsy tompon'andraikitra intsony izany zahay amin'izay ataony zareo ireo olombelona ao anatin'ny ministera reo ireo lepitatan'ireo tsy tompon'andraikitra intsony. Ohatra mivady io e misaraka izany mivady izao fa kosa ny ankizy dia tsy maintsy adidinay adidiny mikarakarana tsara ny ametrahana izay mba tsy siny hoe zahay zany dia hiataka. Efa misy ihany ny fametrahana fangataham-panazavana teo anivon'ny ministera saingy tsy nahazombalina izany. Hatreto miisa 2,775 alina ny rafitry ny Sempama miparitaka manerina ny Nosy ary ny 10,902 alina amin'ireo no eto Analamanga. Tsy vita intsony manadio ny tatatra eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo renivohitra ankehitriny Antony miamitombo ny mponina nefa ny oentimana tsy ampy. Tsy afa-manoatra fa miaina fotsiny amin'ny zava-misy ireo mponina. Fanadadiny Gaëtan Andriatsilavo. Ny emitra indray no rotsakorana tatoato raha ny eto Antananarivo renivohitra no resahana. Na izany azy, mbola tsy maina ny elakela-trano an'ireo any amin'ny faritra iva. Tsetsina ny lakan-drano sy ny tatatra, tsy afaka mivoaka ny rano. Manampitrotraka izany ihany koa ny fako sy ny loto avy amin'ireo isa-tokantrano. Tena mijaly izay rehefa miakatra ny rano aty. Satria na ny rano ary miakatra miditra ao an-tranonay. Na ny voaka tsy afaka. Rano be fako miakatra tonga aty an-trano. Tsy salama mahitsy ny ankiziko ohatran'ny anaty zafikeliko teo ny fivalana na mikoaka. Zany. Reo atinena ohatran'ny anay eo zao dia nasinina ankizy palety ny trano mandeha ampiakarina ny fandriana fa dia mijaly. Araka izany, samy mahafantatra ny rehetra fa miteraka tsy fahasalamana ny loto sy ny fofona teraky ny rano maloto sy ny fako saingy tsy afa-manoatra izy ireo. Mba jereny any ambony any misy le aty amin'ny faritra iva fa rehefa avy ny orana na iny lalam-by iny ara hatreny ny lohalika ny rano
andanan'ny olona dia ny mpianatra tsy maintsy mandeha amin'iny a dia mitondra rano amin'ny tavoahangy dia any amin'ny arabe any vao misasa tongotra vao mampiditra kapa na kiraro. Ahoana zany ianao ve mahatsapa misy fanjakana ihany zany etra zany ny ainan'ny vahoaka ao any? Tena ohatrany tsisy fanjakana tsony misy tena sahako milaza an'izany na hivoaka any amin'ny aina aman-jery any ary fa tena tsisy fanjakana tsony mihitsy fa dia miaina amin'izao fotsiny mihitsy zany ny vahoaka amin'izao tsisy fijerena le madinika. Raha tsy ivona ny ampipano mandray an-tanana ny fanadiovana ny kanaly primaire ohatra amin'izany ny kanaly Landriatany, ny commune no tompona andraikitra amin'ny kanaly secondaire ary ny fokontany tsirairay avy no manadio ny kanaly tertiaire. Ny zava-misy raha ny faritra iva no jerena tsetsina avokoa ny kanaly tertiaire rehetra. Misy ny RF2 isaky ny fokontany saingy ny fako eo ambony arak'izay vita isan'andro amin'ny orana tokana iasan'izy ireo ihany no vita. Any ka raha vao mirotsaka ny orana miakatra any an-trano ny rano maloto sy ny fako avy amin'ireo tatatra ireo. Mitombo ny aretina mpahazony zaza ohatra n'izany ny areti-kibo sy ny areti-koditra. Alohan'ny hidirantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny 28 martsa ho avy izao ny tantaran'ny Maison des Anciens Combattants, ny vaovao ara-panatanjahantena any ivelany sy eto an-toerana ary ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokam-batrosika. Sosina telo ny droka tsara tsy miparitaka hidiny mihitatra. Slippers malefaka sady manchery, ny akora malefaka sy manitra ho aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako. Slippers sambatsambatra izany zanako izany. Couche slippers, couche atokisako. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu mets ta cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny talata 28 martsa ho avy izao no ankalazana ny taom-baovao malagasy raha nambaran'ireo komity mpanomana izany. Ampiavaka amin'ity taona ity ny fiarahana amin'ireo mpanakanto malagasy maro. Tanjona amin'izany moa ny anandratana ny kolotsaina malagasy. Fanadadiny Iona Saina. Ny 28 martsa izao no ankalazana manerana nosy ny taom-baovao malagasy. Tanjona amin'izany ny amerenana ny asana maha-malagasy. Vavahandro ny alamady io andro io, antony ankalazana izany. Eo Mahamasina no ankalazana izany ho an'ny eto Antananarivo raha nambaran-Rakoto Davida izay isan'ny komity mpanomana. Mahamasina fanan'inona izy natao eto Mahamasina satria Mahamasina dia kianja filanonana hatramin'ny andro ny Andriamanjaka ka hatramin'izay. Izany nanaovana an'ireo mandiza raha hitsikitsika mandiza eny Mahamasina, efa liana raha fararano mandaliza, efa limy manjakamiadana. Mahamasina koa milaza hoe masina ny tanindrazana, masina ny fihavanana. Eto tsy nan'ny eto ny hoe tsy mialonjafy
dia midika koa zany fa tsy mialin-jafy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Mandritra izany fotoana izany, isy ny fandretana ny afo tsy maty, mariky ny fitiavan-tanindrazana, eo ihany koa ny dia malagasy sy ny vakodrazana ary ny fiarah-misakafo, ny vorovorokena sy toa ary ny vary amin'ny ronono tondran-tantely izay mifono hevi-dalina ho an'ny malagasy. Ny dikan'izany ilay vary amin'ny ronono tondran-tantely zany dia ny ronono famelomana sady safononoka, ny vary Andriamanitra sady foto-sakafo, ny tantely dia mba hoe ho toa ary ho tanteraka ely manerana amin'ny Madagasikara ny fahasoavana. Ny vorovorokena dia famorovoriana ny herena sy ny fananana, ny toa hitohizan'ny fahasoavana tamin'ny taona lasa ary mba ho amin'ny taona vaovao. Ny sabotsy 25 Martsa no ivon'ny fankalazana. Isy mandritra izany ny fampirantian'ireo sary na ahafantarana ny malagasy fahiny eny amin'ny lapan'ny tanàna. Ary ny fitondrana ny arendrana no amaranana ny taona ny 17 Martsa raha ny fanazavana hatrany. Hatreto, tsy misy ny tantsoroka avy amin'ny mpitondra fanjakana ho fanandratana sy ho famerenana ny asana maha-malagasy raha ny nambaran'ireo komity mpikarakara ny taom-baovao malagasy. Araka ny hitantsika tamin'ny lohateny teo, ny Office national malagasy des anciens combattants et victimes de guerre etsy Antsahamanitra ny makasika an'io ivon-toeran'io indray no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Rahoary. Toerana iray ivondrona ny taranak'ireo miaramila maty anady nanampy ny Frantsay nandritra ny ady lehibe voalohany sy faharoa ary ireo ady nandraisan'ny Frantsa anjara ny Office national malagasy des anciens combattants et victimes de guerre etsy Antsahamanitra. Frantsay iray Robert Barg no nametraka ny vato fehizorony trano ny 12 Novambra 2017. Ity toerana ity moa dia ivondronany ireo taranaky ny miaramila maty anady nandritra ny ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa, ady tany Indochine ary ady tany Algérie, izany hoe miaramila malagasy nanolo-tena hanampy ny Frantsay hiatrika andreo ady ireo. Izay ihany koa ny tena manamarika eo amin'ny resaka hoe fiarovam-pirenena satria ny andro 12 Novambra 2017 no nametrahana ny vato voalohany teto amin'ity trano ity izay iorenan'ity trano ity niaraka tamin'ny haut commissaire Frantsay tamin'ny andron'ny fanjanahantany Robert Barg. Ka izay no mahatonga ny daty io 12 Novambra anisany hoe manan-tantara tokoa raha eo amin'ny resaka tafika no resahana. Toerana iray tsy afa-misaraka amin'ny Maison des anciens combattants ny anjely eo amin'ny Farina Anosy. Ankoatra ny laza sy ny mahaingon'ny ranony anjely eo Anosy ho an'ny tafika, manana ny heviny manokana io anjely io amin'ny Farina Anosy io. Fa anisany hoe mifanakaiky ary tsy lavitra ny Farina Anosy ahitantsika ny anjely miendrika ranom-bolamena eo ambony eo. Ho an'ny tafika izy io dia anjely araka anjely Michel no anarany satria voalaza zany raha hoe ara-baiboly dia ny araka anjely Michel no mpiambina sy mpiady amin'ny devoly raha hoe amin'ny tontolon'ny kristianisma zany no resahana. Fa ho an'ny tafika kosa dia araka anjely Michel zany ny tafika zany araka izay no miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary ny manana imasoana sy tanjona ary tarigetra hoe milaminan'ny vahoaka. Mbola mitohy hatramin'izao ny fanomezana fanampiana sy ny fanomezana fankasitrahana omen'ny gouvernemanta Frantsay sy malagasy ireo taranaka miaramila maty anady ireo ankehitriny. Misy ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny ivon-toerana eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ity toerana ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia efa fantatra ireo ekipa izay solon-tenan'ny ligna Nalamanga hiatrika ny fiadinan'ny amboaran'ny filoha taranja basketball. Ny farany herinandro teo no totosa teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Mahamasina ny lalao famaranana teo amin'ny dingan'ny fifanitsanana. Fanadihadiana Daniela Ratondrarson. Taorian'ny lalao famaranana ny dinga fifanitsanana fiadina ny amboaran'ny filoha eo amin'ny taranja basketball ny farany herinandro teo teny mikanja amin'ny tafon'ny Mahamasina no fantatra ireo dimy isolon-tena ny faritra Nalamanga eo amin'izany fifaninanana izany. Ekipa anisan'ny sangana avy eto Nalamanga tamin'ireo 12 nandray anjara ireto voafantina ireto. Telo avy amin'ny section ville ahitana ny TMBB sy ny TACBB ary ny Impitoal, ny ECBBA avy any amin'ny section Atsimondrano. Tsy aivina fa nivoaka mpandresy tamin'ny isa 4-20 no raika amin'ny 20 ny TMBB rehefa nandavy ny Impitoal teo amin'ny lalao famaranana nataony asabotsy teo. Teo amin'ny lalao fiadiny toerana dia lavy ny TACBB tamin'ny isa 4-20 no 5-20 ny ekipa ny ECBBA.
eto Antananarivo no anaovana ny fifantsanana ho an'ny faritra Avony ary ifanandrina amin'izany ny faritra Atsinanana, Analamanga ary Analanjorofo ny faha-efatra hatramin'ny faha 12 ny volana Martsa izao. Ankoatra izay, fantatra ihany koa fa isolotena ny faritra Andrefana hiatrika ny play-off atao amin'ny matsiatra ambony ny faha 12 hatramin'ny faha 24 ny volana Martsa izao ny ekipany ASB Itasy sy ny ekipany GNBBM avy any Morondava. Andro faha-efatra amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Ligue Analamanga taranja baolina kitra kosa iny dia lavon'ny FC Mama tamin'ny isa 3-0 ny AS Adema teny mikanja be ny Mahamasina ny farany herinandro teo. Betsaka moa no tsy nanapo io vokatra io. Fanadina. Nahavita nanatsimbadika ny isan'ny FC Mama teo amin'ny fionan'izy ireo sy ny AS Adema teo amin'ny andro faha-efatra ny fiadinan'ny tompondakan'ny Ligue Analamanga sokajy diviziona voalohany. Lavon'ny FC Mama tamin'ny isa 3-0 ny ekipany Seranam-piaramanidina teto. Efa nitarika tamin'ny isa 2-0 ny AS Adema teo amin'ny fizaram-taona voalohany, saingy tsy navita nanampisa intsony izy ireo tany amin'ny fizaram-taona faharoany. Raha tokosa ka nanjakan'ny FC Mama tanteraka ny fizaram-taona faharoa ary natafidiran'izy ireo ny baolina 3. Ankoatra io vokatra io dia nisaraka ady sahala tsy nisy nitokoka ihany koa ny ACS Abnam sy ny ekipany Kosfa teo amin'ny fionana voalohany. Ny ekipany miaramila izay nibata ny fandresena trany teo amin'ny lalao roa izay efa nataon'izy ireo. Nandavy ny miventa amin'ny isa 2 tsy misy ihany koa ny ekipany LGK Plus nandritra ity andro faha-efatra ny fifaninanana ity. Raha ny filaharana aloha izany hatreto dia eo amin'ny laharana voalohany no misy ny tana formation rehefa nandavy ny COSPN tamin'ny isa 4 no tsy misy tao Bevalala Omaly. Arahiny FC sy ny AS Adema manana isa mitovy eo amin'ny laharana faharoa sy eo amin'ny laharana faha-3. Ny AS Adema izay nitarika teo amin'ny laharana voalohany Vonjomaika hatrany teo amin'ireo fionana 3 voalohany. Nomontsany ny ekipany USK Foot tamin'ny isa 5-0 ihany koa ny FC Tana teo amin'izay andro faha-efatra ny fifaninanana izay. Ny zoma sy ny alahady izao kosa no hiditra amin'ny andro faha-5 ny fifaninanana ho an'ny sokajy diviziona voalohany eto Analamanga ity. Saingy mialoha izay, ny alarobia izao dia iona amin'ny Kosfa ny LGK Plus, lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny andro voalohany fifaninanana. Tontolon'ny kitra izay hatrany fa any ivelany kosa indray dia mbola manjaka Bayern Munich ao Allemagne amin'ny Bundesliga. Andro faharoa amby 20 ny fifaninanana no montsan'izy ireo tamin'ny isa 8 no tsy misy Hambourg tao amin'ny kianjan'izy ireo tao amin'ny Allianz Arena. Fanadina. Nanamarika ny vokatra tao amin'ny andro faharoa amby 20 ny fifaninanana Bundesliga taranja baolina kitra ny fionana teo amin'ny Bayern Munich sy ny Hambourg tao amin'ny kianjan'ny Allianz Arena. Nirarakopana ny baolina maty ho an'ny Bayern Munich raha toa kosa ka tsy nahita baolina na dia iray aza ny Hambourg ka ilay loha laharana Robert Lewandowski no namono ny baolina 3 tamin'izany raha toa kosa ka Coman namono ny baolina 2 ho an'ny Bayern Munich. Ankoatra io, naoraka ihany koa ny nandavoa ny kolonna tamin'ny isa 3-0 ny RB Leipzig tao amin'ny kianjan'ny Red Bull Arena. 3-0 kosa ny isan'ny sarahana teo amin'ny Dortmund sy ny Fribourg izay nivoahan'ny Dortmund mpandresy tamin'izany. Nisaraka ady sahala 2-0 ny fionana teo amin'ny Schalke 04 sy ny Hoffenheim izay namarana ny andro faharoa amby 20 ny fifaninanana Bundesliga. Mitana ny laharana voalohany manana isa 3-50 amin'izao fotoana izao ny Bayern Munich izay manatombo isa 5 amin'ny RB Leipzig eo amin'ny laharana faharoa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia roa taona tateo aoriana namonona ny Boris Nemtsov mpanohitra fanta-daza any Russie any. Mbola tsy fantatra moa hatreto ny ampitony namonona azy ny alahady teo. Olona anarivony no nilahatra na nome voninahitra azy. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona manarivo no nifandimby nametraka voninkazo ny alahady teo amin'ny toerana namonona any Boris Nemtsov. Roa taona lasa izay, maty nisy nitifitra teo amin'ny tetezana io ny mpanohitra Boris Nemtsov toerana tsy lavitry Kremlin. Isan'ny lehibe ny mpanohitra any Rosia ny tenany. Ny taona 2012 sy 2012 nandray anjara mavitrika tamin'ny fanoherana ny fitondrana ao an-toerana io mpanohitra io. Amin'izao fotoana izao, niova tanteraka ny toedrarà any Rosia. Amin'izao ankatoko ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2012 mizarazara ny mpanohitra ary tsy mijoro intsony. Toa any Boris Nemtsov, maro ireo mpanohitra maty no vonoina. Isan'izany ohatra Anna Polikovskaya, mpanao gazety mpanohitra malaza tamin'ny taona 2014 rehefa avy namoaka lahatsoratra momba ny ady tany Tchétchénie. Ao ihany koa ireo mpanohitra ny fitondrana izay nogadraina na ny tsomponenana any ivelany noho ny fanenjehana mahazo azy.
isan'izany ohatra i Garry Kasparov tompon-daka eran-tany amin'ny lalao échec izay monina ny New York amin'izao fotoana izao. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ety nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Adzo Andrianarivelo any Eropa nitsidika ny anteny Mera Flamand tao Bruxelles ny tenany. Ny foka bus iray tao Mahajanga ny fiaran'ny mpiambina ny filoha vokany olona 5 no naratra mafy tamin'izany. Sangisangy moa ireo fiara ireo raha ny fanazavan'ireo nanatro maso. Misa 7 ankehitriny ny olona voatazy ny mpitandro amin'ny filaminana taoriana ny trangana fitsaram-bahoaka izay nahafatesana pôlisy roa tao Befandriana avaratra. Manamafy kosa ireo mponina fa tsy anaiky amin'ny nandorona ny tanànan'izy ireo. Ary farany moa dia ny talata 28 martsa izao nankalazana ny taom-baovao malagasy. Afaka ny fankalazana hoy ireo mpanomana izany tanjona moa dia ny anandratra ny kolotsaina malagasy. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany terako. Ame fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava miona daholo tompoko. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Coca-Cola nanolotranao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.